Akory aby Jocelyn miaraka aminao avy aty Ranomafana miaraka antsika amin'ny vidéo ray vaovao indray ary manasa anao hanaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany. Anio dia resaka antsika ireo torolalana mahakasikasika ny bitcoin satria maro amintsika no liana, tena liana mahakasika an'izay bitcoin izay sy hoe ahoana fomba atao mba azahoana bitcoin azavaiko aminao ao ny mombamomba anazy amin'ny ankapobeny ary ihany koa aiza ny tokony ahitanao ny information mahakasika an'izay ary ahoana ny fomba azahoana ny bitcoin. Zay ny vidéo antsika androany ary ialana tsiny tao aho zay tsisy vidéo firy noho ny antony lafiny teknika somary nananolana aho tamin'ny resaka ordinateur zany fa résolu izy amin'izao ary niezaka napiditra système Windows amin'ity Mac tranainy anankiray ity zany anafako manao vidéo matetitetika amin'izay zany manomboka izao. Lasaritsika nasanao hanaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany torohevitra mahakasika ny bitcoin. Maro anareo no manontany foana ary tsy dia manana fotoana moa malina dia niezaka aho nanao an'ity blog anankiray ity hoentina mamaly antsika hoe ahoana ny mahakasika ny bitcoin zay. Bitcoin dia hitantsika ity ny famaritana anazy dia vola virtuelle anankiray mitovy amin'ireny vola na reny mobile monnaie rehetra reny fa izy fotsiny à l'échelle mondiale zany hoe maneran-tany zany ary tsy voafehin'ny gouvernement zany hoe tsy mandalo banque centrale, tsy voafehin'ny banque maro samihafa sy ireo ataontsika hoe gouvernement zany. Dia fa maro be firenena mampiasa ny bitcoin saika maneran-tany zany fa privé zany io ianao sy ny namanao no na le olona te hanana bitcoin avy aty aminao no mifandray direct amin'izay. Dia raha tantara tsotsotra dia tany Japon tany noforonany nisy an'ilay olona antsoina hoe Satoshi Nakamoto. Io zany na vondron'olona moa zany tsy tena fantatro hoe iza ny tena anaran'io olona io fa io zany no nilaza informaticien anankiray izy laza fa namorona an'izy dia maro le olona koa taty afara mitondra ny anarana io dia tsy fantatra intsony hoe iza ny tena tompony anarana fa izy zany no namorona ny antsoina hoe bitcoin. Dia tany amin'ny taona 2010 tany noforonany ary nitomboka tamin'ny resaka vidina pizza sy ny maro hafa koa nitatra zay ary tonga amin'izao ataontsika hoe fifanakalozana maneran-tany ara-bola zao. Izy no voalohany amin'ireo ataontsika sandam-bola ambony indrindra eto ambonin'ny tany. Raha ta hijery ny fivoarany ianao amin'izao fotoana na ataontsika temps réel na le fotoana ankehitriny zao dia klikenao avy hatrany ny hoe coin market cap ety dia mitarika anao avy hatrany amin'ny site ny coin market cap zay ahitanao ny fivoaran'ny bitcoin en temps réel zany sy ireo crypto monnaie hafa ihany koa miseho avy hatrany tonga ato amin'ny site ny coin market cap ianao. Dia hitantsika amin'ny voalohany eto fa 9427 dollars mahery ny vidiny ray bitcoin amin'izao tsika amin'ny teny zao. Dia ethereum manarakaraka anazy ao larana faharoa 183, ripple fahatelo 0,24 dollars na ataontsika hoe 24 cents ary ny bitcoin cash ny fahatelo faefatra azafady 384
dollar. Maro be izy rehetra any ary amina rivondrivony mihitsiny satria 5089 zany ny total ny crypto monnaie hitantsika ato amin'ny coin market cap be afaka jerentsika somary niba kely izy tao anatin'ny 24 heures teo zay izy ny Ethereum zany Ripple niakatra kely hitantsika araka hitantsika eto zany ary ireo volume ampiasaina ao anatin'ny 24 heures 4 milliards 29 milliards ny atao 12 milliards hitantsika amin'ireny fivoarany eto ambonin'ny tany sanandro any amin'ny tsenam-bola manerana zao tontolo zao. Dia zay mahakasika an'iny raha ohatra ka te hijery ny information temps réel mahakasika ny bitcoin anao zany ny fivoarana zany. Dia an'ity blog ty ihany koa nahitanao an'ireo taona zany hoe ny taona tena nivoarany tamin'ny 2017 izy ny tena azo lazaina hoe tena niakatra be mihitsy ny valeurany tafakatra tany amin'ny 17 000 $ mahery tany ny sandany nandritrandritra matetika mandritra ny période ny Christmas iny une semaine avant Christmas iny izy tena miakatra be ambony be zany ny valeur ny bitcoin. Hitantsika eto taona 2010 mbola 0 zany hoe 6 cents ny valeur ny bitcoin anankiray. 2011 $4 ny bitcoin anankiray 2012 $12 2013 $654 2014 $318 ena kely zany 2015 $456 2016 $868 2017 $13593 2018 $3767 ary 2019 $7315. De ireo valeur ireo dia matetika manodididina ny taona vaovao iny no akany zareo anio fa tsy mandritra n'ilay pic farany ambony amin'ilay teneniko teo hoe faraparan'ny taona isaky ny taona iny zany fa valeur isaky ny taona vaovao zany reto valeur reto. Dia historique kely iny mahakasika an'izay fivoarany bitcoin zay ahoana hitehirizanao an'ilay bitcoin zany raha ohatra ka mba mahazo ianao na ataotsika ireo crypto monnaie hafa mila manana compte ianao ohatran'ireny compte any amin'ny banque reny fa compte virtuel no fiteny anazy dia karana banque virtuel zany. Mialohan'ny tena namboaranao an'izay compte zay hoe ina daholo karana compte tsara namboarana dia asaiko ianao hanana an'ireto fitaovana reto. Voalohany mila manana adresse email anao tsara atao Gmail ilay izy na Yahoo. Dia faharoa mila manana telefona ianao na reny antsoina hoe smartphone reny zany ahafahana mi-install ireo application mobile momba ny ataontsika sécurité momba anazy izay application antsoina hoe Google Authenticator. Dia eo ihany koa Google Authenticator na eo ihany koa ny ireo application mahakasika an'izay ataontsika hoe banque en ligne zay direct zany. Dia voalohany resantsika dia ny antsoina hoe misy vitsivitsy zany reto malaza be maneran-tany fa maro be ilay izy voalohany aloha dia ny blockchain io no site mare ny bitcoin zany amin'ny ankapobeny mandalo ao daholo ireo ataontsika hoe transfert rehetrarehetra mahakasika an'izay bitcoin. Taloha tany amin'ny 2017 tadidiko tsara dia hitanao ao daholo le transfert rehetrarehetra manao fil isaky seconde manao ohatra zao eo hitanao daholo zany ireo transfert rehetrarehetra fa misy foana moa miza zoro hatrany arakaraka ny fivoaran'ny site zay sy eo ihany koa ny figardena an'ilay sécurité an'ilay site
dia resantsika faharoa ny Coinbase, fahatelo ny Coinpayment, ary fahaefatra ny Exodus, sy resantsika fahadimy ny mahakasika ny fitiliana site anankiray, inona ny zavatra tsy maintsy ataonao rehefa iverifier site hoe mipaye sa tsy mipaye le izy. Dia lasatsika mahakasika ny blockchain dia efa elelany siny izy no site niaraka miforona tamin'ny ataontsika hoe bitcoin amin'ny ankapobeny, ary raha klika n'ity sary ty ianao dia sary voalohany ato mampiseho an'ilay site amin'ny ankapobeny, ny compte, ny endriky ny compte zany rehefa anao login ianao na anao création na compte, ary ohatr'izao ny endriny rehefa misokatra zany. Dia raha te-hiditra na hanamboatra compte ianao dia tsindriana avy hatrany amin'ilay hoe tsindrio ato, klikenao eto dia mivoaka table vaovao iny, dia ao anao mameno ny inscription ataonao. Tsy manana lien d'affiliation ny blockchain, fa ireo crypto ao anatiny no ahafahanao manana ny lien d'affiliation. Dia io site io dia sécurisé, tena sécurisé ny alazana anazy, ary mampiasa an'ilay application Google Authenticator sy email d'autorisation, zany hoe izy matériel rehetrarehetra ampiasainao iconnectevanao aminatiny io dia tsy maintsy mipase makany amin'ny email ianao aloha, zay vao miactiver hoe autorisé io appareil io na tsy autorisé, zay vao tafiditra makany ianao na amin'ny création compte zay na amin'ny fanokafana an'ilay comptenao fijerevana ny ao anatiny sanandro. Dia ny manaraka dia ny Coinbase dia ity no be mpampiasa ao antsika eto Madagasikara, satria ahitana ny valeur amin'ny teny malagasy ny vola, zay tapitrisany ny bitcoin anankiray hitantsika ao amin'ny premier page zay raha vao manokatra ianao. Dia raha te hiditra mpikambana Coinbase dia tsindriana eto, dia créer un compte, raha tsara ireo information tokony fenoana tsara rehetrarehetra zany. Dia manana lien d'affiliation zany ny Coinbase, ary azahoanao $10 isaky ny olona rehetra manao inscription eo ambaninao zany na amin'ny alalan'ny rohinao. Dia asaiko anao zany tsindrio ty, zay moa zany voalaza eo amin'ny site, fa tsy de tena nampiasa tanteraka ny Coinbase io aho, satria tany am-piandohana tsy de tena nalaza io, fa ny Coinpayment sy blockchain no tena nampiasaiko zany hatramin'izay. Dia manasanao créer va compte Coinbase, dia mba mahazo $10 ya mahazo $10 ya, tsy hatriny fa toy izao ny endriky ny lien amin'ny ankapobeny, ny adresin'ny site amin'ny ankapobeny dia /join/pseudonao zany. Dia manaova compte Coinbase, ary mila olona 18 taona no miakatra vao afaka manana compte Coinbase zany. Io moa zany dia resaka maturité sy ialana amin'le hoe ianao tsy maintsy efa tompona andraikitra ao anatin'le izy, ialana amin'ireo fikafika maro samihafa, fika maloto n'ireo olona mpangalatra vola en ligne reny zany. Dia satria misy pièce ny amin'izao zany, taloha izy tsy mila, amin'izao fa mila misy pièce d'identité matetika angatahany zareo mba hanana compte vérifié tsara ianao. Dia manaova inscription raha mahaliana anao zay Coinbase zay. Compte fahatelo dia ny Coinpayment, zay ty fampiasako hatramin'izay, ary
cliquer foana le sary dia hitanao ngedangeda le endriny raha ohatra ka mahalinanao ny hijery an'le sary ny endriny zany. Dia raha te hiditra mpikambana ao anatin'ilay complémente dia na ty roa ity ianao no manindry na eto amin'le hoe tsindrio ato ty dia mety daholo dia misokatra table vaovao dia fenoinao tsara ny banque. Dia ny azy indray mahazo pourcentage ianao amin'ny olona manao déposition amin'ny compte zany dia mahazo pourcentage avy any amin'ny complémente ianao arakaraka ny montant ataon'le olona ao zany. Dia fa izay montant zay dia tsy maintsy mihoatra ny $100 no miakatra zany. Ary izy ty site sécurisé kokoa raha mitaha amin'ireo roa ery ambony reo izy tsy maintsy mandalo email de vérification ary ihany koa no mampiasa an'ilay two factor ny fitentsika nazy two factor code zany. Dia manao inscription raha mahalinanao koa zay tsy de sarotry io fa raha tsara reo voalasa misafidianana reny langue ery ambony ery amin'ny sisiny ankavanana ery alohan'ny anaovanao ny inscription zany. Vao vitanao ny cliquer eto dia misafidy langue dia cliquena amin'izay le bouton mangamanga eo ambaniny dia fenonao arak'izay hatrany le izy. Rehefa misokatra tena misokatra izy amin'ny ankapobeny dia ohatrohatr'izao ny endriny dia ity voalohany ity ny endriny misokafany amin'ny ankapobeny dia cliquenao lay hoe euro aller ty na ny mon portefeuille dia miseho ohatr'izao indray izy. Zany hoe hitanao amin'izay le karazana crypto monnaie rehetrarehetra ao anatiny. Be dia be izy io dia afaka filtrenao eto zay tianao hiseho. Matetika zay misy vola no afaka filtrenao dia miseho daholo. Dia raha ohatra ka hijery ny lien d'affiliation nao ianao dia mandeha atao anatin'ny mandehanao anatin'ny onglet faharoa ety ambony dia misy an'ilay affiliate tools zay ao. Zay zany no hijerevanao anazy. Dia ny Coinbase indray raha hijery ny adresse bitcoin ianao amin'ny Coinbase dia cliquenao lay compte-nao ery ambony iny dia ao anatiny ao misy an'le hoe tools dia cliquenao iny dia tonga dia miseho reo adresse bitcoin rehetrarehetra. Afaka cliquenao foana le hoe créer adresse dia mahazo adresse bitcoin be dia be ianao. Fa tsara manao roa telo dia iny no ampiasainao. Dia ny complémente indray hijerevanao ny adresse dia mandeha ianao ao anatin'ity BTC option ty cliquenao le flèche kely eto amin'ny ilany ankavanana eto iny mitandrify amin'le maitsomaitso mahitsy an'le bitcoin dia ao anatiny ao misy an'le hoe misy ao hoe deposit and receive. Cliquenao zay na mirecevoir zany dia jerenao ao anatiny ao zay dia hitanao ao ny adresse bitcoin ao. Zay zany fijerevana ny adresse zany. Ny manaraka ao resantsika dia ny antsoina hoe Exodus zay logiciel anankiray afaka installenao anatina mobile na anatina ataontsika hoe ordinateur zany na PC na Mac dia mety daholo dia installenao le izy dia tonga dia mahazo compte bitcoin anao zany hoe anao am-batana zany ao amin'ny machine anao zany le izy dia jerenao ato amin'ilay receive tato ny adresse bitcoin nao. Rehefa installé izy ohatr'izao ny endriny dia jerenao ato ny adresse bitcoin nao zany ato anatin'ilay hoe receive. Ary resantsika fahadimy farany mahakasika an'izay torohevitra mahakasika ny bitcoin zay dia fitiliana an'ireo ataontsika hoe site ary fijerevana ny antsoina hoe laharany eo amin'ny tontolon'ny site rehetra eto ambonin'ny tany zany. Dia
ho an'ny ireo tontolony asa tsoina hoe hype, PTC, Refshare, ireo dia karazana kategoria ny asa tontolony asa amin'ny internet zany a. Ary hype dia ireo ataontsika hoe opportunité faran'izay haingana indrindra ary atahorana andro dia baibay, zany hoe possible ny isian'ny fijanonan'ny tapoka eny am-pandehanana eny zany. Dia ny PTC indray ty zany le hype zany karazana ataontsika hoe investissement à haut risque zany. Dia ny PTC indray dia ty indray bas risque fa pay to click ny fanalavana anazy zany hoe cliquer puis visiter site ianao de payer amin'ny alalan'izay, zany hoe misy retour de gain amin'ny alalan'ny fijerevanao an'ireo lien na site maro samihafa. Dia zay no antsoina hoe pay to click. Ny Refshare indray dia karazana avant 2018 izy io nalaza fa maro be loatra ireo ataontsika hoe Refshare zay nikatona indrindra ireo tena matanjaka indrindra teto ambonin'ny tany nahitana ireo 1,500,000 mahery membre. Dia ny Traffic Monsoon nanana problème be izy nataon'ny PayPal, nikiazan'ny PayPal ny volany dia satria any États-Unis zany misy an'ilay lalàna hoe ao anatin'ny herintaona ianao tokony tsy mihoatra ny $50,000 ny bénéfice ny compagnie anankiray. Misy lalàna ohatrohatran'izay dia raha vao mihoatra an'izay ianao dia kiazany zareo avy hatrany ireo banky en ligne ireo zany ny volanao anaovany fanadihadiana ohatran'ny hoe Benko aty amintsika zany. Dia fa resaka tontolon'ny vola zany le izy. Dia ny iaran'izay zany ary ny sabotage koa moa tao anatiny nakasika an'ilay Traffic Monsoon. Izy ny Refshare farany lehibe indrindra dia manaraka anazy maipahiniady angambany izay. Dia reo lehibe Refshare rehetra reo ty revenu partagé zany no fanafoezana anazy. Dia ny fanalavana anazy plutôt dia ty zao izy manomboka miverimberina indray fa ty zany lazaina hoe farany tsotra indrindra. Cliquer pub misy arakaraka ny site io misy mijery pub 10 ianao isan'andro dia mahazo revenu amin'ny alalan'ny fiklikena anazy sy ny ataontsika misy izy io zany sady tambatra ny MLM sy PTC miaraka ny antsoina hoe Refshare, zany hoe pay to click ao anatiny dia misy ny antsoina hoe MLM na multi level marketing moa zany tenana multi level marketing zany hoe MLM. Misy ny ataontsika hoe pyramide, misy an'ilay antsoina hoe matrix moa zany fiteny anazy amin'ny ankapobeny. Dia karazana antsointsika hoe Refshare zany ao anatin'izay sady mahazo commission anao amin'ny alalan'ny olona miditra ao ambaninao, mahazo commission anao amin'ny alalan'ny PTC ao anatiny zany. Ohatrohatran'izay ilay Refshare. Dia ty site Almonitor 24 .com io no almonitor24.com io zany ty site saika ahitanao an'ireo karazana sehatr'asa anankitelo ireo mipaye sa tsy mipaye, afaka hitantsika ao réaction ny olona rehetrarehetra ao anatin'ilay site tsirairay avy. Dia visiteo io raha ohatra ka liana ianao. Ary ny tena ataontsika hoe marketeur professionnel dia mampiasa an'ity Alexa.com ty indray hijerevana ny laharan'ireo site na ny popularité-ny maneran-tany zany. Eo ny ahitanao hoe populaire ve le site mipaye sa tsy mipaye, hitanao ao daholo zany rehetrarehetra zany. Ny trafic ananany
avy amin'ny alalan'izay popularité n'izay zany. Dia cliquenao lay Alexa, dia zany hoe Alexa rank koa ihany koa fiteny anazy dia ny zavatra ataonao mandeha anao ary amin'ny farany ambany dia collena eto lay site ohatra zao jery anao hoe google.com, google le domaine le site zany no atao eo, domaine le site zany no ataonao ao dia cliquenao am'izay le find, rehefa avy eo dia eo no ahitanao laharan'ny site tsirairay avy. Google mazava ho azy izy ny voalohany maneran-tany amin'ireo ataontsika hoe laharan'ny information rehetrarehetra na ny ataontsika hoe base de données rehetrarehetra maneran-tany. Dia hitantsika amin'izao hitanao ny laharan'ny Google na laharana voalohany amin'ny site rehetrarehetra teto ambonin'ny tany amin'izao tsika miteny zao, mahatratra 4,3 milliards mahery ny trafikany zany. Hitantsika hoe miakatra foana zany, dia maro be zany misy ao ny trafic avy amin'ny alalan'ny mail 6%, trafic avy amin'ny famadihana teny 3,9 presque 4%, ny Google Map, Google Doc, zay ny Google tsotra manao recherche tsotra zany. Dia hitantsika amin'ireo afaka analysenao tsara le izy vakivaky le izy raha ohatra ka dia arakaraka zay ihany koa ny ahitanao an'ilay popularité an'ilay site tsirairay avy. Sy ireo ataontsika hoe keyword amin'ny fiteny anazy reo ataontsika mot-clé hita ahitana ny site tsirairay avy zany. Dia YouTube amin'ny faharoa, Facebook fahaefatra angambany izay na fahatelo dia Yahoo akaikaikiny ao. Dia reo site reo reto zany site tena ahitana ny mampiasa be an'ilay mot-clé ny Google zany. YouTube sy Google moa zany raha ihany io, site raha ihany ny fusionné taty afara le izy ohatra ny fidin'ny Google YouTube taty afara. Dia zay no atao rehefa manao recherche ianao. Mbola eo am-pamaraparanana n'ity blog ty aho sady manamboatra zany no miezaka mampiditra an'ireo information ary hoezako atao farafara ao zany ny ditsika ary amin'ny faraparany ary alay mahakasika ny ezako ampidirina eto zany hoe inona reo karazana site ny tsara anaovana investissement en bas risque mahakasika ny bitcoin zay ary zay moa zany ny idirantsika rehefa avy eo. Dia saika anao cliquer avy hatrany an'ilay bouton menamena ery ambony ty hoe startinao ty ary araho ty vidéo eto ty vidéo fohy kely mahakasika ny antsoina hoe Atom Bank na Eton Bank. Dia site anankiray any Angleterre any no misy anazy izy ty zany dia site mipaye 1% par jour, zany hoe azoanao arakaraka ny investissement ataonao ao anatiny zany mahazo 1% par jour ianao ary 25% ny affilié income ozy izy miteny anazy ato. Dia resaka affiliation zany io 25% amin'ny fidiram-bolan'ireo olona ombanao zany. Dia site dia 100% sécurisé zany ary afaka ataonao manao anao anonyme zany, zany hoe tsy mitady pièce be dia be ary zareo zany.
site dia any Londres ozy na ny Angleterre misy anazy dia atsika eto ny adresy ary misy telefona sy email afaka anaovanao support zany eo raha ohatra ka i contact an'zareo ianao na eto na amin'ny alalan'ny support cliquenao ato raha ohatra ka mahalinanao ny contact an'zareo zay. Dia marobe reo ataontsika hoe zavatra azo tenena mahakasika anazy ty fa ny tsara fidinao le izy de mandehana ao amin'ny about bank dia cliqueo lay question fréquentée ato ty zany hoe na ny fac mo fiteny anazy ao ny hitanao an'ireo maro samihafa misafidiana langue eto de ambony eto misy français ao noko fa mazava tsara ho antsika malagasy ary midira ao amin'ny foire aux questions ety dia atsika ao anatiny ao ireo fantanina marobe zay manitikitika anao zay averin'ny olona foana amin'ny ankapobeny zany raha mba te hiditra ho mpikambana izy. Inona ny atao rehefa hiditra mpikambana anao taorinany fiklikenao an'ilay bouton mena start now ety dia tonga amin'ny page anankiray site kely noforoniko ianao ty le izy ny endriny nataoko amin'ny teny anglisy le izy satria tanjontsika de hoe ahoana ny azahoana vola vahiny hoentina makaty amintsika ty Madagasikara dia atao amin'ny teny anglisy le izy na atao avy amin'ny teny français izaho adika amin'ny teny français raha ohatra ka miara-miasa aminahy ianao dia mahazo copie an'ity site ty ary zavatra ilaina dia manana compte Wix ianao zany hoe midira wix.com dia micréer compte anankiray ary mila manana adresy email anao dia condition fahatelo mila membre actif eo ambaniko ianao vo mahazo an'ity copie an'ity site ty afaka transféreko aminao ity dia ny zavatra ataonao sisa dia hovainao ny sarinao eto vaina ny anarana ny anaranao eto ny lien tia viré makany amin'ny page ray rehefa avy eo page ray ohatran'ity dia manazavazava n'le olona hiditra eo ambaninao mahakasika an'izay fanaovana investissement ny bitcoin sy ny affiliate marketing zay dia mila membre actif ianao izy actif tenenina eto angatahako zany mba hanao investissement ao amin'ilay atao amin'ny banky ianao $10 no miakatra $10 no miakatra zay zany condition fahatelo zay vao mahazo an'ity copie an'ity site ianao dia zavatra ataonao izy condition voalohany mila manana Wix compte ianao zany hoe amin'ny alalan'ny compte Gmail dia micréer compte Wix ianao dia faharoa vita zay de mandefa ny adresy email anao nanaovanao compte Wix io ianao aty amina dia transféreko aminao le site dia manao update fotsiny ny ataonao ny anarany ny sary sy ny anaranao dia reo lien anao manokana mahakasika ny atao amin'ny banque satria anao affilié amiko dia ny lienao zany no ataonao édition eto dia isy vidéo aniroko anao ahoana fanaovana anazy na guideko en ligne ianao amin'ny alalan'ny Facebook zany dia reo karazana wallet na processeur de paiement zany hoe lien nao no apetakanao amin'reto lien reto zany ny blockchain tsy miova satria tsisy lien d'affiliation fa ny Coinbase lien Coinbase nao no ataonao eto ary ny lien Coinpayment nao no eto dia reo Facebook groupe malagasy rehetrarehetra malaza eto Madagasikara misy anankiray aty mbola hovaiko anaky 5 no tatanako ary misy
anankiray tantany namana anankiray any zay hoezako ampidirina ato ihany koa. Dia zay tena malaza zany am'ireo ataontsika groupe malaza misy olona 3 no miakatra zany eto Madagasikara zany. Dia reo groupe malagasy Facebook groupe tantaniko koa dia ny Bitcoin Madagasikara, ny Affiliate Marketing Madagasikara, Crypto Bitcoin, asa amin'ny internet, asa sur internet. Dia raha mahaliana anao ny hividy Bitcoin na mitady Bitcoin anao dia tsara mijery an'ireo ataontsika reo namana efa matianina ao anatin'izay tontolon'ny Bitcoin zay ao anatin'ny site-ny na ny groupe Bitcoin Madagasikara sy ny top achat vente échange. Mora hita be io groupe io misy sary maitsomaitso zay ny lokony. Dia mifandray amiko raha ohatra ka tsy hitanao le izy dia alefako aminao ny lien na klikenao avy hatrany reto soratra reto fa ho asiko lien direct makany zany. Dia ny manaraka raha ohatra ka lieny ianao amin'ny tontolon'ny affiliate marketing dia rehefa nandinika aho maro ireo système saika présenté amintsika fa misy difficulté ho antsika eto Madagasikara fa ity ray ity ihany aloha ny hitako hoe mora ary haingana ho antsika malagasy dia ny TCP na ny Bconversion Pro. Izy dia karazana outil de marketing ahitana outil be dia be ao anatiny ary illimité izy. Eo ny page de capture, vidéo page de capture, ny landing page sy vidéo page maro samihafa, ny auto-respondeur zany hoe ireo email automatique illimité, mail broadcast zany hoe ianao akoatra ny mail automatique afaka mandefa email am'ireo affilié-nao ianao amin'ny temps réel zay itiavanao anazy zay le mail broadcast. Eo ihany koa ireo share code zany hoe afaka tonga de mahazo site ianao amin'ny alalan'ny code ifampizarana na page ifampizarana na ireo ataontsika hoe message auto-respondeur amin'ny alalan'ny code zany mampiditra code fotsiny ianao de mahazo an'ireo message be dia be mandeha automatique makany amin'ny sy ireo maro samihafa hitantsika listé eto rehetrarehetra eo. Misy ny antsoina hoe URL rotator tracking fijerevana an'ireo ataontsika hoe statistika momba ny trafika zany. Trafika tenenina eto de ireo olona mivisite ny lienao zany. Tainy URL ty indray de resaka fanafoezana ny lien zany raha manana lien lavabe ianao. Dia maro be dia be ny zavatra hitanao ao amin'ny TCP ao izy ty dia site misy abonnement $50 isam-bolana. Efatra amby 10 andro gratuit, accès gratuit ianao aorinany nanaovanao inscription zany de manana efatra amby 10 andro gratuit ianao accès total am'le site, tsy mipaye ninino ianao fa accès total am'le site porifoiny aminao fa hoe mandeha le site ary azahoana résultat tsara. Dia mila manana olona roa zany ianao actif eo ambaninao dia micouvrir ny abonnement nao isam-bolana satria 50% ny commission azonao am'ireo olona actif eo ambaninao rehetrarehetra. Zany hoe vatany vao avy nanao inscription ianao dia encourageko ianao hanao upgrade avy hatrany. Ny antony mba tsy ho very ny commission tokony ho azonao. Manan'olona roa ianao zany, raha ohatra manan'olona 10 ianao de mahazo $250. Raha ohatra premier mois zany nahazo olona 10 actif ianao de mahazo $250. Paiement isaky ny
azoma, isaky ny azoma ny azy ny paiement. Dia misy système ray hoe paiement isaky ny azoma zay afaka anaovana configuration ny sales page moa fiteny anazy na ny page de vente nao makasika anazy ty ary mora be le izy fa misy vidéo manoro anao an'ireo étape rehetrarehetra ao. Ianao tsy mila mifampiresaka amin'ireo filiale anao fa tonga de ilay site no mandefa email automatique makany amin'ny filiale anao zany. Raha mahaliana anao zay dia cliquer avy hatrany ty join TCP nao ty dia finoy ny banga ary jereo tsara misy tokony hoe Jocelyn 11 zay eo amin'ny partenaire na ny upline anao zany. Dia saika anao hijery an'ity vidéo fohy kely ataon'ny leader anankiray zay lazaina hoe izy no sangany indrindra ataontsika hoe fampianarana ny tontolo ny asa amin'ny internet amin'ny ankapobeny Vic Straizes. Izy dia européen anankiray fa mipetraka any États-Unis amin'izao fotoana zao ary mahazo million par jour amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet zany. Verenantsika makasika ny Eton Bank teo raha ohatra ka liany ianao nanao investissement amin'ny crypto monnaie fa indrindra ny bitcoin dia cliquer avy hatrany ilay join Eton Bank dia tonga eto ianao. Inona zavatra ataonao vao tonga eto zany ianao dia afaka misafidy teny ny ajanoko amin'ny teny anglisy io dia ino mahazatra anazy zany dia ny ataonao manaraka fenoina ny pseudo faharoa ny adresse email zay email tena mba izy no atao ao fa tsy fakifaky email reny satria azahoanao notification zany iny. Dia ny fahatelo ty resaka banque ty tadiova ry zavatra réel zany ny ilaina. Dia fahatelo ny fanampinanarana, ny fahaefatra dia ny anarana amindray na anarana lava iny ozy tsika ity avela eo le partenaire ID ity avela eo dia fenoina ny code captcha eto akaiky ety ato amin'ny fotsifotsy banga ety cochena ty na raha ohatra ka fa coché izy dia avela eo dia cliquena avy hatrany lay hoe new bank account ety na ny nouveau banque ety dia mahazo compte vaovao ianao. Zavatra sisa ataonao dia ny mampiditra vola ao anatiny manao déposition ary miandry ny gain, mijery ny gain azonao sanandro fivoaran'ny gain azonao amin'ny alalan'ny reto point anankiroa voalohany. Reto dia ny 1% par jour sy ny 25% ho an'ireo gain ny olona miditra eo ambaninao. Dia zay no ny rahantsika teto raha ohatra ka mana fanontaniana ianao dia azadino mametraka zany eo ambanin'ity vidéo ty. Ezahako ny mandefa anazy eo amin'ny Facebook sy mandefa ihany koa anazy any amin'ny kanalako YouTube. Dia raha ohatra ka mahaliana anao ny ahazo information makasika ny vidéo koa ombiny isaka manao vidéo zany dia manao inscription amin'ny kanalako jereo Jocelyn Rendrena Soloniaina ataontsika efa misy 920 ny olona manao inscription eo ambany koa dia cliquer eo lay inscription amin'ny kanalako dia cliquer eo koa lay la cloche kely mba mahazo notification anao isaka manao vidéo. Dia manam-piona amin'ny vidéo manaraka indray zay no masaka azona roso antsika teto amin'ny vidéo manaraka indray. Veloma tompoko.